Manakory aby filanay miaraka aminareo tonga soa eto amin'ny clin d'œil de filana ianao koa ve tsy mba leo mividy tongolo maitso na tongolo ravina dia raha mitovy amiko ianao dia andao hiaraka anao expérience sika ny zavatra ilaina moa mazava ho azy rehefa anao tongolo maitso dia tongolo gasy dia azadino hatrany raha izay anao vao tonga eto amin'ny pizza dia azadino ny abonne na ny clique an'ilay cloche kely ohatran'ity zay dia andaontsika anao ny tutotsika. Andro voalohany premier jour alainao ilay tongolo gasy voasanao ilay izy na tsy voasanao raha izay ilavanao anazy hitanareo iny vodiny kely iny dia iny no alatsakanao anaty rano satria iny no hamory fakany dia ny lohany kely iny iny no ataonao ivelany rano izany hoe tsy dia fiorinao rano ilay izy. Hoay manokana aloha naleoko ilay izy ny voasana ohatran'izao hitanao izao. Mazava ho azy nataoko tanaty récipient kely ilay izy verre transparent amin'izay hitantsika tsara ny fitomboan'ilay tongolo laitsika arak'izao hitanao izao. Asianao rano mangatsiaka ilay tongolo ny fakany ataonao any ambany ohatran'izao hitanao izao fandremo tsy hihoatra ny lohany. Andro fahatelo jereo fa misy raviny kely sady ry amin'ny tendrony kely ry. Andro fahaenina jerenareo sady eny fitsiran'ilay tongolo ravinantsika ny mahavariana. Andro fahafolo jerenareo sady ilay izy sady efa feno fakany ilay izy no nitsiro tsara ilay raviny. Afaka ambolenao sady ilay izy rehefa ho maizina ny volana. Ny ahy moa dia naleoko mihitsy ny vitsezika aho dia ho ataoko anatin'ity pombonikasy ity dia afaka atsatokako sahady ilay tongolo gasy dia afaka avoaka kely ohatran'iny ny fakany tsy voatery ho atsatokanao be ilay izy dia afaka ambolenao ajanonao an-trano ilay izy na koa ataonao directement any an-jaridaina. Hitantsika amin'izao amin'ny alalan'ny vidéo dia nitsiro tsara ilay tongolo jerenareo ilay izy mila eo anatin'ny 5 andro ianao dia efa mahazo ohatran'iny 5 miakatra amin'ny 7 andro ny herinandro dia izay ary ny hoe raha nafinaritra anao vidéo dia zadiny partage raha misy zavatra tianareo ambolentsika koa amin'izao fotoana izao azo misalasala mandeva message aty amiko fa ho ataontsika ilay expérience raha nafinaritra anao moa dia zadino hatrany ny manao j'aime ny page sy misabone be da be ny vidéo afaka mijerinareo na cuisine na sakafo na inona na inona izay ny hoe lah dia mirasoantsika rehetra vita ny aliny aby vita ny andro aby gros bisous manaraka indray veloma raso.